ny oloisan'ny maherindrindra eto an-tany dia izay olona miaina ho mpanompo an'Andriamanitra dia manao izay rehetra afaka ataony mba hatsara kokoa ny fiainan'ny olo-kafa. Mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo ka afaka miady amin'izay everitsika fa ataontsika tsy mety sika sy ireo fakapanahy rehetra mahazo antsika dia miady amin'ny fahotany sy ny fahatsiarovana meloka sy voeloka foana na afaka manana fifatoana vaovao tanteraka. Afaka mifoma isa-maraina ianao manao hoe androany dia ho velam-ba ity ary tena feno fitiavana ianao, feno fitsibinana ny hafa, feno faniriana ny anompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra dia tsy hisy efitra hitoerany ny zavatra atsotsony ao. Ka rehefa manao tanjona niaritra amin'ny olona dia tsy misy toerana ho an'ny tsy faharetana tsony. Miasa ato amiko, efa manan'izay ilainy nareo sady marani-tsaina ary tena mahagaga mihitsy nareo no foronina araka ny endrik'Andriamanitra. Tena feno zavatra tsara ao anatinareo izay efa mila hipoaka hiparitahan'ny fahatsarana. Efa manan'izay ilainy nareo ary raha tsy mino nareo fa afaka mahavita izany dia tsy mba havita izany mihitsy koa. Afaka miaina ity olo-kafa nareo ary ataonareo ho an'Andriamanitra. Tsy ataonareo anareo zany, tsy ataonareo an'izay ho azonareo avy amin'izany. Ataonareo amin'ny faliana olo-kafa zany. Na zany aza tokony ho antony manosika faharoa, ny antony voalohany ho antsika dia manao ho an'Andriamanitra mba hisaorana azy ny amin'ireo zavatra rehetra izay nataonao antsika. Firy aminareo zao no mba tian'ny fankasitrahana an'Andriamanitra ny amin'ireo zavatra rehetra nataonao anareo? Teny ianao misaotra anao Jesosy eo. Fomba firy no ahafana manao zany? Afaka milaza isika hoe misaotra anao Jesosy. Fa misy fomba tapitrisany ahafahantsika manao zany. Rehefa mianatra ny tarihin'ny fanahy masina fotsiny sika. Hitanareo misy zavatra lazaiko ny tenako isan'andro. Rehefa mivavaka, laza zavatra ohatr'izao, hitanao Andriamanitra za tsy tsara noho ny olo-kafa. Ary tsy andratra mihitsy ny fanaovan-javatra ho an'olona. Aneo olona izay mila fanampiana, ary za tsy miresaka izany fanampiana izany ho ambava fotsiny fa miresaka izany amin'ny isan'androm-piainako aho. Fa tian'olay zavatra mitovy amin'izay lazaiko anareo ihany. Raha tsy izany hitako fa tsy anankely zany raha mijoro fotsiny eto mitory aminareo. Nefa za tsy manana fiainana mampiatra zany akory. Raha zany dia ho foana sy tsy ilaina ary tsy sery zany. Ilaza zavatra aminareo ireo zavatra maherindrindra izay ataonao eo amin'ny fiainanao dia ireo zavatra natao tany amin'ny miafina. Henonareo avy hoy any zavatra maherindrindra ataonao eo amin'ny fiainanao dia ireo zavatra madinika izay ataonao miafina ho an'olo-kafa izay tsy fantatr'olona afa-tsy ianao sy Andriamanitra. Fa ilaza aminareo avy amin'Andriamanitra ny valim-pitianao. Amen. 17 fanofoana ny momba ny tenany sy ny tombontsoany rehetra. Amin'ny Filipianina 4:7. Nanafoana ny tenany izy ireo tombontsoa sy zoa makasiny rehetra tamin'akany endriky ny mpanompo dia ny andevo sy natongava ny manam-pitoviana amin'olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena mihoatra noho izany aza ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Zao hitanareo no manao zavatra ao an'olona dia tena tsotra mihitsy raha tsaroana ho tianao zany na manam-bola betsaka na fotoana betsaka na manan-javatra betsaka ao tatavin'izy ireo ianao. Fa rehefa tonga fanaova-tsola alina zany dia lasa tsy maniry eo ambony hazo fijaliana sy ny faty sika ka mamela nofontsika eo ambony hazo fijaliana sy faty. Satria ny nofinao no hiady hanohatra anao na dia manana ny tsara ao anatinao azy ianao. Ary misy fandriana ankatoan'Andriamanitra ao sy ny anao ny tokony atao afaka heverinao zany fa nofinao dia hiady hanohatra anao. Fa ratsy ny mandra-pahatonganao efa zatra tsara amin'izany sehatra zany. Ary tena sarotra foana zany any am-piandohana rehetra mihoatra ny aoriana. Tsy dia manana izany fahasarotana izany intsony aho zao mifamelan'olona satria efa tena azoko daholo efa hipetra-ara-panahy tao ambadika izany. Efa nandalo taona maro aho tamin'ny fiadiana tamin'izany ary tena sarotra tamiko mihitsy taloha ny mamela helok'olona ary tsy ny hoe mamela azy ihany fa ny mahita azy ireny any ho any dia tsy hanambany azy ireny sy ny tsy hifosazy sady mitantara amin'olona izay rehetra nataon'izy ireny tamiko izao sarotra taloha. Efa tezitra tamin'olona ve ianao dia avy eo mandre olo-kafa amin'ny teny momba azy hoe tena olona tsara mihitsy izy ireny.
dia anontany anareo tena tsy mety aminao mihitsy ve ny anakombona ny vavanao fa dia nilaza foana hoe zao aleo mba ilaza zavatra vitsy izay mety tsy fantatrao. Zany zao dia isany sarotra tamiko izany hoe ry zareo aloha dia tsara dia raha ina ny tompo tahiny tompo izy tena olona mahafinaritra zareo re. Zany midika hoe maty amin'ny tena. Zany no azo fijaliana lanjaintsika tsy miaina fitiavan-tena tsy mijery ny hafa mamelo teny rery. Isaoran'Andriamanitra tsy mila mitondra azo fijaliana sy mandatsaka ny ratsika ho faty intsony sika. Efa voavidy ny fahotantsika. Efa novidiana indray sika. Efa nafana indray. Ary malalaka sika tsy ny ankafiany fiainantsika ihany. Fa ny zava-dehibe indrindra dia malalaka koa isika hanampy ny olo-kafa ankafiany azy ireny. Tsy mahafaly anao ve zany androany hoe ianao dia afaka nitondra fifaliana amin'ny fiainan'ny olo-kafa ihany koa? Manantena fa mba hampifaly anareo androany, satria rehefa hitombo ny hafalianareo avy amiko dia hitombo koa ny hafaliako. Amen. Zao jereo ty avy amin'ity ny valisoa 9:7. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra, satria izy nihetry eo ambany indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalehan'ny lohalika rehetra, satria zany izy nampihetry ny tenany dia tonga mpanompo. Tsy mba nanao zany fitoviana amin'Andriamanitra zany ho zavatra izay fikirina sy azonina loatra, fa izy no nampanompo ny tenany. Vokatr'izany dia nomena anarana ambony ny anarana rehetra izy, izay tena feno hery, izay mbola hatramin'izao andro zao. Rehefa tenena ny anaran'i Jesosy dia misy ositra mivoaka dia miovotra sy miotsana ny herin'ny demony. Dia ny zavatra hitako ny olona isany mahery indrindra eto an-tany dia izay olona miaina ho mpanompo an'Andriamanitra dia manao izay rehetra afaka ataony mba hahatsara kokoa ny fiainan'ny olo-kafa. Zany ny olona mahery indrindra. Raha tia nisy hery eo amin'ny fiainanao ianao dia mba manaova betsaka ho an'olo-kafa. Raha anaty asa fanompony ianao ka tia hampisy hery amin'ny pilipitranao ny amin'ny fiainanao manokana ny ambadika any amin'ny miafina any, ataovy izay rehetra afaka ataonao mba hitahina fiainan'olo-kafa dia rehefa manona ny anaran'i Jesosy ianao, ny zavatra hitranga. Fitiavana ihany mampiasa ny finoana. Afaka mino zava-dehibe hitranga fa raha tsy mandeha amin'ny fitiavana. Galatiana 5 milaza fa ny finoana dia ampahirezin'ny fitiavana. Tsisy hery ny finoako raha tsisy fitiavana. Aza mamakivaky fiainana zara fa manao izay vitanao fa ataovy izay be indrindra vitanao. Zavatra kely zao, rehefa mandeha mivoaka ianao ka misakafo, aza mba manome ny olana kely indrindra, manifina izay hoe mba indrindra afaka omenao poriboara. Ary izay ataonao rehetra aza hoe mametraka filazantsara nefa tsisy vola. Oh, ratsy zany, ratsy, tsy mety zany, ratsy. Aza kristianina tsy mahalala fomba. Aza makany amin'ny restaurant miambozina lakroa dia manao écouteur amin'ny telefoniny eo amin'ny sofinao eo. Ka rehefa tsy azonao arak'izay ilainao ny zavatra rehetra eo dia medaladala. Tsy mahalala fomba. Tsaroako aho nandeha restaurant en Saint-Louis tao aorian'ny conférence ray, efa tena reraka vao vita ilay conférence fa ny zavatra voalohany tiako andehanana ao atao dia nisakafo tsara. Dia mba azo fifandraisana tsara sy ho ankafizina koa. Dia nanao réservation zay tany amin'ny restaurant ray, rehefa tonga tany dia lazain'izareo fa tsy narain'izany hono izy. Dia izy avy eo mbola miandry 5 minitra nareo. Zay zany amin'io. Zay ve nanao réservation dia zany navalinareo anay. Mila resanareo ny mpiasa ato satria nalain'izareo ny anay. Fa tsy niala teo aloha zahay ka niandry ny farana azo latabatra fa efa feno olona tao dia ngamba 10 na 12 aminay zao tamin'ny latabatra lava iray. Dia zay rehetra nitafy tsara daholo dia zao nanao costard dia za koa niaingo tsara mihitsy dia nisy vehivavy tonga avy any naka ny commande ny ranonay dia nilazainay azy nilainay dia niverina avy any izy niaraka tamin'ny fitoeran'ny rano maro ary nitongilana kely izy ka nandraraka zavatra tamin'ny Dave.
kafe zany na dite nindrotsaka tamin'ilay costara tsara daholo ary teo zany izy de tena tsy nahetsika sy tsy natentsony de ho Dave tamin'ny aza manany amin'io ianao fa tsy olany zany nakeny amin'ny lehibe ny Dave de hoy izy hoe tsy tiako anana olana ilay serveuse fa tsy atsony zany tena be olona loatra ato ka tsy de nanana toerana injorana ntsony taoriko izy de tsy tiako anana olana amin'izany izy de mbola nitady antoko ejerena trano izy fa tena tsy nanana olana tokoa izy rehefa miverina teo ilay vehivavy rehefa miverina tondra rano nanaraka indray ilay vehivavy nijoro teoriny Dave izy de nijery azy sady nanao hoe tena mifona tena natahotra satria hitako amin'ny tele daholo nareo de tao am-pokotao hoy aho hoe misaotra anao Andriamanitra misaotra anao Andriamanitra misaotra anao Andriamanitra fa tsy nampiseho toetra ratsy aho Jesosy alleluia laza aminareo ale monsieur tele ange ka misy andraikitra raisina koa e azonareo an-tsaina ve ny fanampotehana mety ho vitako azonareo matadidy zavatra izay nilazain'Andriamanitra tamiko aho tamin'ny zavy voalohany nanomboka marina ny programa teleako hoy izy hoe tiako tsaronao foana hoe na firy isan'ny olona afaka ampianao de ireo koa no afaka raitranao de mila takantsika tsara fa nitoetratsika andavanandro sady afaka manampy olona no afaka mandratra olona koa afaka mitarika olo amin'ny Kristy zany na koa manala azo iala amin'ny Kristy amen asan'ny apôstôly 7:7 izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery sady nandehandeha nanao soa sy nanasitrana izay rehetra azo ny herin'ny devoly zany eo amin'ny asan'ny apôstôly zany tiako ny amin'i Jesosy hoe izy de mandehandeha manao soa Jesosy lay Andriamanitsika mahagaga mahery lehibe sy mpamonjytsika de isa-maraina foana miara-misakafo amin'ny mpianatra de lasa mandeha manao soa hitanareo fa nanapa-kevitra fa za afaka mandehandeha manao soa tsy mila manana diplôma akory nareo mandeha manao soa tsy mila mamonjy seminaire akory ianao fa afaka tonga de mandeha ianao any amin'ny fiantsenana any anaty fiantsonana eo am-piarabelona any am-pianarana any am-piasana fa tonga de mandeha ianao de manompo ny tombo am-pifaliana tonga fitahiana eny amin'izay alianao rehetra zany no kristianina rehefa tsorina rehefa tia izao tontolo izao Andriamanitra de nanome izy ny any amin'ireo mahantra izy nitondra vola teny amin'ny teny foana izy ireo any mantra de Paoly taoriny taona maro niaraka tamin'ireo apôstôly hafa satria tsy mbola hainy raha ho raisin'izy ireo izy no izy tena nanenjika tanteraka ny fiangonana rehefa tena naneho ny tenany marina izy teo amin'ireo apôstôly hafa mba hijery raha manana torolalana ho azy izy ireo ny Baiboly milaza fa tsy nangataka azy anao ninina afa-tsy ny fampatsihivana azy anana antoka fa anampy ny mahantra izy izay nilazany zavatra hoe tena faly mihitsy ny anao zany zao rehefa misainany amin'ny mahantra sika inona ny tena ao an-tsaitsika ny olona mahantra ve ireo olona miaina andalana ka tsy manambola ihany tsy sakafo tsy tena mitafy tsara reny zao olona mahantra fa nitady ny famaritana ny mahantra koa satria nanome ahy fototra mivelatra ho an'ny olona-piny zany za tsy maniry tsy ahita olona-piny zany ka nanapa-kevitra fa zay mahantra rehetra farafaratsiny izay mahakasika hoe olona mila fanampiana ka tsy mahita hevitra azony zany amin'ny ezaka taony ny olona mahantra ray de zay olona tsy manana no ianao de ianareo ahoana nanapahako hevitra hijery tahaka izany satria na de tsy tsena hoe mahantra be araky ny famaritana ny mahantra azy izy tsaroko tsara za sy Dave tsy nanambola isakafoanana izany mihitsy tsaroko aho tsy mba nanao ensemble vaovao ngamba heritaona tsaroko aho tamin'izaho tsy maintsy tondra calculatrice rehefa mankany an-tsena tsy mahazo mandany vola mihoatra na de
kely aza $5.30 isan-kerinandro. Ka rehefa milahatra eo fandoavam-bola amin'izay raha vao manana an'io $5.30 io ana $7 ao anatin'ny herinandro roa satria isaky ny 2 herinandro any zay makany. De manomboka mila maka zavatra indray de mamerina zany amin'ny toerany. Fa tao amin'izany fiantsenana zany no nampianaran'Andriamanitra lesona betsaka ny amin'ny natiorany sy ny fandriniantsika ho amin'ny tsara indrindra. Zavatra kely efa ianareo ndresako ny fameren'ilay karatra fanaovana trosa tany amin'ny nakako azy. Efa nandray zavatra eo amin'ny saretiko de efa nilahatra andoha vola de nahita fa tsy ho voalohako akory zany. Tsy hatazondreo lay soany amin'ny kalesa fa tsy maintsy amery zany amin'ny toerany iray tany misy azy. Ila zavatra aminareo raha te andeho any amin'ny fianaran'ny fanamasina nareo. Izy no ampianatra anareo sy ampiasa anareo any amin'izay alehanareo rehetra. Tsy voatery any am-piangonana nareo vao ahitan'Andriamanitra eny rehetra eny izy. Ary tsy voatery any amin'ny kolejy biblika ianao vao anao asa fanompona. Nilay nataonao de ilaza amin'ny hoe Andriamanitra ampianaro amin'ny isan'androm-piainako ny fomba fanomponanao sy anao zay zavatra rehetra sainao ataoko. Zany zao tsy ampy amin'ny fiangonana. Kristianina de mihoatra lavitra no lay mametraka anao ambony seza isaky ny alady maraina mandritra ny 5 minitra zay atorinao ny atsasakadiny zany de tsy andronao ny ataperan'izany voanao ary tsy anaovanao ninina ho an'ny afakory. Fa tsy zany kristianina. De manantena fa tsy isy andiso zany ny rehetra. Tena tiako ny fiangonana, hitako fa tena mahafinaritra zany fa te ilaza zavatra tiako raisinareo amin'ny fanatsara zany. Hitako hoe matetika sika tena manao be loatra ny hoe ho any am-piangonana fa tsy betsaka loatra ny amin'ny hoe miaina ny fiainana fa zany lay nataontsika. Ianao hoe kristianina zao makany am-piangonana tsy midika zany hoe kristianina ianao. Ny sasany amin'ny olon-dratsy indrindra eto tany de ao am-piangonana. Efa nazo ny vokatry ny adalany efa taona maro fa ilaza aminareo. Tena mila mankany am-piangonana sika mba azo torolalana, mba hifandray amin'ny olon-kafa, hianatra mba hitokisan'ny olon-kafa fa tsy isy ilany zany raha janontsika ao am-piangonana ihany zany. Sika tsy manohitra an'Andriamanitra alady maraina zany de manohitra ny devoly ny ambiny herinandro. Petera tiavy ianao. Manampi olona. Matthieu 20:20 ary tamin'izany de nanatona Jesosy ny reniny zanak' Zebedeo mba amin'ny zanany lahy. De ny ankohaka ka nangataka zavatra taminy ary izy tamin'ny inona no irinao. Ara vehivavy namaly azy ka hoy izy hoe mandidia mba hipetrahan'ireto zanak'ireo lahy reto ny anankiray eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray eo amin'ny ankavia eo amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe tsy fantatrareo zay angatahanareo. Ainareo va nisotro amin'ny kapoaka izay efa isotroko sy no atao batisa amin'izay efa nanaovanay batisa? Jereo, eto zao, raha te hiara-petraka amin'ny Jesosy nareo. De mila manana fandriana ny mpanompo tahaka an' Jesosy, izay nanompo koa. Ty vehivavy ty tsy nalala loatra izay nitadaviny. Ty ampanana titra sy toerana ny zanany izy hoe alaza. De hoe Jesosy hoe afaka isotro amin'ny kapoaka izay sotroko ve nareo? Mba ho afaka hiaina amin'ilay fanoloran-tena zay ivelomako ve? Mba ho afaka nadino ny tenanareo ve ianareo? De anome izay tadaviny afitsy zany ary ve nataon Jesosy? Fianary zany lazaintsika rehefa mitentsika hoe te hitovy amin'ny Jesosy zany ange tsy tokony ho resaka manidina fotsiny lasa hoe ataovy tahaka anao Jesosy, ho tahaka anao koa Jesosy. Tsy tena haiko tsara aloha reny karazan-javatra reny. Mahazo fafinaretana sika eto fa zao ny vaovao mampalahelo mila mody foana nareo. Ary efa zany de tia kodianareo tahaka ny nandray zavatra. Tiako andeha hody nareo de tena niovaka amin'ny taona manaraka rehefa misy olona mandray firy ny isan-tany visiny ety de alohandray niverenanareo. De mbola akandray tamin'ilay nanampian'Andriamanitra nareo tamin'ny farany teo satria miverinao an-trano amin'ny toera tsara nareo mihoatra n'ilay nielanareo. Tsy hainareo mihitsy zay angatahanareo.
hoy izy tamin'ny isotro amin'ny kapoakako tokoa nareo fa nipetraka eo kavanako zany de tsy zany no any miazy fa zany de ho an'ireo zay notendren'ny raiko sy nanomanany azy de tiako zay sombo zay rehefa ren'ireo mpianatra sasany zany tezitra izy ireo toy ny hoe manao anareo izy ary nareo anay mihitsy zao zany seza rehetra zany fa ho any amin'ny farany lisitra nareo re olona rehefa resaka toerany zany zany ange io resaka hoe tezitra io azonareo nareo zany no izy efa nanana fampianarana betsaka tamin'izany fa Jesosy ny antso azy akeo aminy ka nanao hoe fantatrareo fa ny andrinan jetilisa mampanompo azy tokoa ary ny lehibe no manapaka azy fatratra mampiasa mafy azy 9:20 tsy mba ho toy izany aminareo fa izay teo lehibe aminareo de ho mpanomponareo koa tsara manana olona telo aho zao mitehaka ery dina zao nodika an'izany zany tsy midika hoe mila manadio gorodinareo melohan'ny ilanareo eto na de tena mila atao zany tokoa azy io fa zany tsy midika hoe zay zavatra resahako ataonareo zao no angatahako de ho an'ny tenako sy ho antsika rehetra amantatra ny zava-dehibe misy antsika eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny zay zava-mitrangy eto tany amin'izao ary tsy misy fanantenana ny fiarahamonina tsy misy atsika fa miamaiziny zany ary ny hoe isika de hoe Andriamanitra miasa amin'ny alalantsika raha milaza hoe firy aminareo ny mino fa hoe Andriamanitra ny vahaolany nareo rehetra na hoe vahaolana everantsika fa hitan'Andriamanitra tokoa ny olona ho tiantsika ihany ny sehoany za koa tia izany Jesosy ho avy ihany anatanteraka izany fa mandra-pahatongany manana tsika izy isika manana azy fa isika rehetra no ananany ianao sy za isika rehetra no ananan'Andriamanitra fa raha mora sositra sy tezitra sika de anao lisitra reo zavatra diso kely ataon'olona amintsika de ivoaka any amin'ny fiarahamonina de ikikika sy tabataba amin'olona de tsy mba haritra amin'izay fahadisoana kely rehetra totaony ahoana moa no andrandratsika olona mba aniry zavatra nanantsika ahoana no mba hiandrandratsika ny fiangonana anao zavatra afa-tsy ny fampianana rehefa isan-kerinandro ary maneran-tany manana antoka fa misy fiangonana izay mitombo ary betsaka ny fiangonana mitombo fa maneran-tany mbola vitsy ny olona makany am-piangonana zao mihoatra ny fotoana hafa amin'ny tantara ary tena mampivarahontsana zany de anareo nahoana satria betsaka loatra ny olona tsy tena mahita zavatra mivaingana mikasika ny fiainana kristianina ka efa mivonona fa raha mbola misy fofinaina ihany koa de ampianatr'olona hoe raha tena anao zany tokoa sika de aoka mba tsy ho amin'ny anarana fotsiny andao amode hiaina lay fiainana amen zany hoe miaina anaty fotoana ny famitany sika zao aza mivavaka amin'Andriamanitra nalanao amin'ny toeram-piasanao satria ianao reny ny kristianinao tena Andriamanitra tsy manjany atsony mihitsy aza reny kristianinato vavaka amin'Andriamanitra ampiasanao ve ianao zao tsara de efa napetra ny tamin'toerana izay ilananao ianao mandehana fotsiny any de adinoino mahafinaritra momba ny tenanao de aoka ho fahazavana amin'ny toerana maizina ianao aseho amin'rehetra ny fitiavan'Andriamanitra fa rehefa mila mivoaka avy ao ianao Andriamanitra no mokanao ao raha ilaina ny voanao ao firy aminareo mantakatra izay lazaiko zao tena nilan'izany andro any tsy haiko aloha ny aminareo fa mila izany andro any